Ny fifampiarabana moa dia tsy maintsy atao vendondra raha rehefa mifampitafatafa sy mifampiresaka ato isika satria ny fiarabana dia marika ny fanajana ary marika ny hafaliana rehefa mifampitafatafa sy mifampizara toy itony isika. Atolotra ho antsika rehetra ny fiarabana, miarahaba tompoko lahy, miarahaba tompoko vavy. Ny zavatra izay horesantsika ato moa dia toy ny mahazatra antsika isan'andro dia mifampizara ny zava-misy ary mizara ireo rehetra mandalo ao a Madagasikara, na ny misongadina izany na ny tsy misongadina. Hozarantsika moa izany fa mialohan'ny tena hidirantsika amin'izany fifampizarana izany dia entanina foana ianareo mba hiabone ny chaîne ary entanina ihany koa ianareo mba hanao j'aime ny video, indrindra entanina ianareo mba hametraka ny commentaire. Ndeha aloha hidirantsika vetivety ary izany fanaovana abonnement izany mialohany hirsoantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Rehefa vita moa ny fiarabana hoy ny fomba fiteny dia mandimandina ny molotra hiditra amin'ny resaka manaraka. Nohon' izany dia hiditra avy hatrany amin'ny votoatin-dresaka izay ataontsika isika, tsy inona moa izany fa ny filazana ny zava-misy sy ny filazana ny vaovao mandalo. Atomboka atsika avy any Algeria moa ny filazantsika ny zava-misy ato anatin'ity video anankiray ity. Mitaky ny fialany ireo agent miisa 12 eo anivon'ny masovo frantsay ao anatin'ny faritany algeriana ao anatin'ny 27 ora. Raha ny nambaran'ny ministry ny raharaham-bahiny frantsay Jean-Noël Barrot dia hovalin'ny fisamborana ireo teratany algeriana 3 vorohoroho nanao heloka bevava tao amin'ny faritan'ny Frantsa no antony ity fanapahan-kevitra Algeria ity. Ireo lehilahy ireo izay voarohoroho tamin'ny fakana ankeriny influenceur Amiry ilay mpanohitra ny fitondrana algeriana. Raha tsy miverina amin'io fanapahan-keviny io ireo tompona ndraiky mpanjakana algeriana dia hamaly avy hatrany i Frantsa hoy hatrany ny fanazavany ity ministry ny raharaham-bahiny frantsay ity. Izany moa ny zavatra misongadina sy zavatra malaza any Algeria koa dia zarakely amintsika ho an ireo izay mpanaraka ny zavatra mandalo eran-tany sy ny zavatra misongadina eran-tany no antony izarana ity tranga anankiray ity. Rehefa valazantsika moa ny mikasika an'izay dia ndeha arisika hiresaka ny zavatra manaraka indray. Ity manaraka izay asiantsika resaka ity moa dia resaka sofiratsiraka. Toy izao moa ny hafatra izay nambarany ity ramatoa ity. Aleo hazava ny resaka mba tsy hamoronany sasany hoy izy, tsy manome lamosina ny fanjakana aho fa manome lamosina ny tsy fahamarinana. Nandritra ny hetsika nataon'ny fokon'olona tao Vatomandry ho fanoherana ny fametrahana samboady anireo mera anankiroa izay tsy lanim-bahoaka araky ny vokatry navoakany seni dia nosamborina sy nampidirina an-tranomaizina ny assistant parlementaire anankiray. Raha ny fanazavana avy amin'ity solombavam-bahoaka ity moa dia nakasary ny hetsika no nataony anefa dia nosamborina sahala amin'ny olon-dratsy satria tsy azo atao hon'ny makasary. Olona 3 izy ireo no voasambotra ary natao garde à vue 27 ora avy hatrany. Tranga anankiray hafa ihany koa dia nisy Clemena ihany koa noratrain'ny président de maire ao Vatomandry ka nametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana nefa dia arirarira hoe tsy maintsy miandry ordre avy amin'ny ministère de la justice vo afaka manokatra ny fanadahadiana ny fitsarana ao Vatomandry na dia efa misy profo sy certificat médical mazava ary miady amin'ny tsirary ny Vatomandry ary miary foana ny safidim-bahoaka ho ity solombavam-bahoaka ity tsy iza moa izany fa ramatoa Sofiratsiraka. Nohon ireny zavatra rehetra voalaza ireny no nahatonga ity ramatoa solombavam-bahoaka ity nilazany hoe aleo hazava ny resaka mba tsy hamoronany sasany, tsy manome lamosina ny fanjakana aho fa manome lamosina ny tsy fahamarinana. Zay moa ny mikasika ny hafatra izay nambarany Sofiratsiraka. Ndeha arisika hijery ny zavatra hafa indray. Ny manaraka izay asiantsika resaka ihany koa dia resaka omby sy ireo dahalo. Omby 13 votsitra teo ampelatanany ireo dahalo tany amin'iny district Andilamena iny. Omby 13 no norobeny dahalo mitampiadina ny aliny zoma 1 ambin'ny 10 april 2024 tokony tamin'ny 10 ora alina
tao amin'ny fokontany Ambohimanjaka commune Ambanivohitra antanànan Ifolahy distrikany Andilamena. Tafaverina amin'ny tompony ireo omby miisa 13 taorian'ny fampandrenesana ireo miaramila avy ao amin'ny Holafy fahatelo ao Miarinarivo izay manao fisafona ao amin'ny fokontany Ambodiakondro dia niroso avy hatrany tamin'ny fanarandia niaraka tamin'ireo fokon'olona tany antoerana izy ireo. Raha araka ny loharanom-baovao avy any antoerana izay notanteriny feon'ny demokrasia dia nisy arak'izany ny fifandonana teo amin'ireo miaramila sy ireo olon-dratsy ny asabotsy 12 aprila 2024 teo amin'ny kizo atao hoe Ambodivoasary ka voatsotsa teo ampelatanany ireo dahalo ireo omby 13 ka tafaverina amin'ny tompony Soamantsara. Isorana bevata sy ankasitrana bevata moa ny mpitandro ny filaminana ka mahafaly anay tokoa ny milaza ny hoe namanay ny miaramila, naman'ny fokon'olona ny miaramila ary miezaka mitandro ny filaminana sy miaro ny vahoaka. Ny olazaintsika manaraka ihany koa dia mikasika ny Prime Ministre Renilai Rivony sy ny filoham-pirenena ankehitriny tsy iza moa izany fa Andry Nirina Rajoelina. Naneho an'ity fanehoan-kevitra ity moa i Andriamatoa Patrick Raharmanana ny tao anatin'ny pejiny ary manasa ianareo rehetra mba hitsidika ny pejiny Patrick Raharmanana fa ho hitanareo ny fanazavana misimisy kokoa sy ny fanazavana bebe kokoa mikasika ny fifandraisana Renilai Rivony sy ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina. Ho an'izay lina amin'ny tantaran'i Madagasikara sy ny tantaran'ny ireo olona izay nanana ny mahizy azy taloha moa dia tsy dio kely ny paziny izany zoky Patrick Raharmanana izany. Manoloana ny fanehoan-keviny tao anatin'ny pejiny moa dia nanohitra ny fanehoan-kevitra Patrick moa ity ramatoa Fensoa Ratsimamanga ity. Namaly ny fanehoan-kevitra Patrick tamin'ny Facebook moa ny princesse Fensoa Ratsimamanga ka nilaza fa tsy mety ny fampiasana ny razana hanodikodinana ny tantara sy hanasoketana olona. Diso hoy izy ny filazana fa nivakotra tanin-drazana ny Prime Ministre Renilai Rivony izay ampifandraisin'ny Patrick Raharmanana amin'ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina izay nolazainy raha teo fahataranany. Diso tanteraka izany hoy ity princesse Fensoa Ratsimamanga ity ary mamboly fifankahalana sy fisarambazana ny fanodikodinana ny tantara toy ireny. Io moa dia araka izay nolazaiko teo fa andro vitsy lasa izay dia nanao fanehoan-kevitra i Patrick Raharmanana izay nilaza fa rahibe ny filohan'ny Repoblika ankehitriny ny zanaky ny Prime Ministre Renilai Rivony izay antsoina hoe Rajoelina 13 voninahitra. Raha te hijery fanazavana misimisy kokoa mikasika an'ity Rajoelina 13 voninahitra ity ianao moa dia manasanao hitsidika ny pejiny Patrick Raharmanana fa ho hitanao ny fanazavana an'izany Rajoelina 13 voninahitra izany sy ny fifandraisany amin'ny filoham-pirenena ankehitriny. Io moa dia efa nilaviny ity princesse Fensoa Ratsimamanga ity fa tsy marina hono io tantara izay nolazainy Patrick io. Resaka ihany moa reny ka resaka zay ihany koa no namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitanay anao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy zay fa tsy ataonay lava ny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.